atolotry ny CEAEM na ny Confédération des Églises et Association Évangélique de Madagascar sy ny fimpifima na ny fiombona ny mpitoro filazantsara eto Madagasikara fandarana fiombonam-bavaka ho an'ny firenena ahitanao vavaka toroteny hira fiderana koa andeha iray fo andeha iray saina andeha hifankaty fa tokana ny tanjona Madagasikara ho an'i Kristy raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra aho ka amelanelo ary anasitrana ny tany ampitiavana sy ampifaliana no ahafahana miarahaba-tsika tsiraray avy izay manaraka ity fandaharana ity. Naiza toerana misy ianao dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao. Mino androany fa amin'ny alalan'izao fandaharana izao dia atsapa herin'Andriamanitra ianao ary Andriamanitra manokana dia afaky niasa eo amin'ny fiainanao manoloana ireo zavatra sarotra sy ireo zavatra manahirana anao satria mbola tsy miova ny herin'Andriamanitra. Tsaroa fa tsy misy zavatra kisendrasendra fa matoa mifanojo an'izao fandaharana izao ianao dia Andriamanitra ihany koa dia te hiasa eo amin'ny fiainanao. Eny ary tompoko amin'izao fotoana izao dia andaontsika hivavaka ametraka izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra izany. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao zay ny amin'ny fisian'ity fandaharana ity, ahafahanay mifampahery eto amin'ity toerana ity. Matoky Andriamanitra fa hiasa ianao aneho ny voninahitra ao sy ny fahasoavanao. Niza mandre mahita ity fahitalavitra ity amin'izao fotoana izao dia ny herinao efa mamangy azy, efa mikasika azy. Misaotra Tompo, amen. Eny ary tompoko dia misaotra ny tompo lehibe tsika ny amin'izay fafana ny arahantsika ny vavaka nametraka ny tenin'Andriamanitra teo am-pelatanan'izay. Te hilaza aminao androany hoe io Andriamanitra izay tompontsika sy arahantsika io dia Andriamanitra manana vahaolana ao antsika izy. Andriamanitra manana ny hevitra rehetra hoentina mamonjy antsika sy mampandresy antsika izy manoloana an'ireo zavatra sarotra rehetra mety atrehantsika na lalovantsika. Ety am-piandohany ety dia te hiresaka aminao hoe misy karazana olana, misy karazana zavatra manahirana mitranga eo amin'ny fiainana zanak'olombelona izay tsy ahitana vahaolana sy fanafany fa Andriamanitra ihany no manam-pahefana afaka hamonjy an'ilay olona manoloana an'izany zava-misy izany. Andao antsika hijery tantarana vehivavy anankiray ato amin'ny mpanjaka faharoa toko fahefatra dia vakitsika manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny fafito izany. Dia izao ny vakin'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary nisy vehivavy anankiray vadiny zanaky ny mpaminany, nitaraina tamin'ny Elisa hoe maty ny vadiko mpanomponao, ary ianao malala fa matahotra an' Jehovah ny mpanomponao, nefa tonga ny tompo-trosa haka ny zanako mirahalahy ho andevo. Dia hoy Elisa taminy: inona ary no ataoko anao? Lazao amiko inona avy no anananao ao an-trano. Fa ora vehivavy, ny ankizy vavinao tsy manana na inona ao an-trano afa-tsy diloilo iray tavoara-monja. Ary hoy izy: andeha mindram-bilany any amin'ny namanao rehetra manodidina, dia vilany tsy misy zavatra nefa aza atao vitsy. Ary rehefa tafiditra ao ianao dia aoka hirindrim-baravarana ianao sy izy mirahalahy zanakao, ary manodina amin'izany vilany rehetra izany dia atokany izay feno. Dia niala teo aminy ny vehivavy ka nirindrim-baravarana amba amin'izy mirahalahy zanany, ary izy mirahalahy nitondra ny vilany ho any aminy. Fa ny reniny kosa nanidina ny diloilo. Ary noho ny feno ny vilany dia hoy izy tamin'ny zanany: hitondray vilany iray koa aho. Fa io kosa ireo taminy: tsy misy vilany tsony, ary dia nitsahatra ny diloilo. Dia avy raha vehivavy ka nilaza tamin'ny lehilahin'Andriamanitra, ary kosa izy mandehana amidio ny diloilo ka anefaony izay trosan'ny olona aminao, ary izay sisa dia ivelomanao sy ny zanakao. Teto manokana ry havana dia nanana olana tena naverevitra ity vehivavy mativady ity. Ireo olona ireo dia anisan'ny olona niankina tamin'Andriamanitra ary nanompo an'Andriamanitra izy efatra mianaka. Maty anefa ny vadiny ty ramatoa ty. Rehefa maty ny vadin'io ramatoa io dia
nindram-bola tany aman'olona izy. Ary rehefa ananan'ny olona trosa izy de tonga ny fotoana nakan'ireo olona ny volany tamin'io vehivavy io. De zao nataon'le tompotrosa hoe aleo le zanako amin'ny rahalahy atao andevo, amidio andevo ny zanako amin'ny rahalahy, de am'izay mba afaka manam-bola nareo anefana ny trosanay any aminareo. Tena mafy be tamin'ity vehivavy ity niatrika an'izany zava-misy zany ry havana, satria ny vadiny vao maty. Ny zanany mirahalahy ihany koa de tadiavin'ireto olona reto amidy atao andevo anefana ny trosa any amin'izy ireo. Tsy hitan'le vehivavy tsony ny hevitra hoe ahoana zany no tokony atao. Fa ny zavatra nafinaritra sy ny zavatra misy de zao, amin'ny mampino azy, amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy, de nitady vahaolana tany amin'Andriamanitra izy. Nanatona ny lehilahin'Andriamanitra izy, de tsy iza izany fa Elisa. Rehefa tonga tany amin'ny Elisa izy de nitaraina tamin'ny Elisa io vehivavy io. Indrisy tompo kosa izy. Maty ny vadiko, ary ny vadiko de lehilahy marina, izay menakavy de olona tena manompo an'Andriamanitra ary matahotra an'Andriamanitra. Kanefa manana olana be zahay, ananan'ny olona vola zahay, de tonga ao aminay ny tompon'ilay vola, mitaky an'le vola nefa zahay tsy manana. De ny zanako mirahalahy ozy izy no atao andevo mba ahafahana manala an'le trosa. Tena mafy be tompoko izany. De zao ny tenin'ny Elisa mantsy azy: inona ny anananao ao an-tokantrano? Inona ny zavatra mba anananao? De zao ny tenin'io vehivavy io hoe ny mpanomponao tsy manana na inona ny mpanomponao, afa-tsy diloilo ray tavoara monja. Eo indrindra Andriamanitra no manomboka mihetsika ho amina vahaolana ho an'ny fiainan'ny olona izay manantona azy. Tao anatin'io fotoana io ry havana dia tsy maika le vehivavy nandeha nindram-bola tamin'ny toeran-kafa na nitady olona monjy sy hanampy azy, fa nanantona ny lehilahin'Andriamanitra izy, de tsy iza fa Elisa izany. Tsaroa fa manome vahaolana ao antsika Andriamanitra, ary ny vahaolana hoentin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika matetika dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra ny solon-tenany etỳ ambonin'ny tany, izay hoentiny mitondra vahaolana ho an'ny olona. Rehefa nomeny Elisa tari-dalana ity vehivavy ity, zao ny tenin'ny Elisa mantsy azy: raha diloilo ray tavoara-monjany ao an-tranonao, de zao ary ny zavatra teneniko anao: mandany ianao mindrana vilany any amin'ny namanao. Io vilany indraminao io nefa aza atao vitsy fa atao be da be. De rehefa azonao ny vilany indraminao any amin'ny namanao sy any amin'ny olona manodidina anao, de aoka nareo telo mianaka hidy hirindrim-baravarana ao anatina tokantrano anankiray ao anatin'ny tranonareo ao, de ampidianao amin'izay ilay diloilo ao anatin'ny tavoara. Le vahaolana nomen'ny mpanompon'Andriamanitra zany ohatry ny hoe vahaolana hafahafa, ohatry ny hoe zavatra daladala, ohatry ny hoe zavatra zany ve de mba hitombona. Fa za ty teny amintsika mpanaraka ny fandaharana hoe Andriamanitra rehefa manome tari-dalana antsika amin'ny alalan'ny mpanompony na amin'ny alalan'ny teniny, de afaka miasa amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina izy, fa mila mino sy matoky an'Andriamanitra tsika fa mpamaha-olana an'Andriamanitra. Tao anatin'izay io vehivavy io de nanomboka nandondona ny varavaran'ny olona manodidina azy sy ny namany. Nanomboka ny teny hoe mba ampindramo vilany aho, ampindramo vilany aho. Zay toerana nandana nindrama ny vilany, ary nisy vilany maromaro azony tany amin'ny tokantranon'olona tany. Lolo vilany eran'ny tanàna izy, ary mety gaga ny olona hoe lasa dalanga am'ty vehivavy ity. Tena vao maty ny vadiny de zao fe sisany efarany. Fa tsy ny raharaha iny zay mety ny fiheveran'ny olona sy ny zavatra mety nieritreretin'ny olona momba azy, fa ny zavatra tao am-pony de zao marina am'izay lazainy Andriamanitra. Ka raha zay ny zavatra nasain'ny mpanompon'Andriamanitra nataony, de nanatanteraka izy. Rehefa azony ny vilany, de nirindrim-baravarana izy telo mianaka kely, de niantso ny zanany izy hoe meo vilany aho, anidinako an'ity menaka ity ao anaty vilany. Fa ny vilany rehetra zay nampidinana an'io diloilo ray tavoara io de feno arakaraky nisan'ny vilany teo zany, dia tsy nitsahatra mihitsy le menaka, fa rehefa ny farana ny vilany de nanomboka nijanona ihany keo ny menaka. Ty teny amintsika androany, ny anjarantsika de manaiky sy makatò ny teny zay lazain'Andriamanitra momba ny fiainantsika fotsiny. Tsy anjarantsika ny mampitombo ny diloilo ao anatin'ny tavoara, tsy anjarantsika ny manao fahagagana mahatonga ny vilany rehetrarehetra ho feno menaka, fa asan'Andriamanitra lay izy. Fa ny anjarantsika mino zay lazain'Andriamanitra sy izay zavatra hampanaoviny antsika. Tsaroa fa tena mpamaha-olana Andriamanitra, ary tsy misy zava-magaga tsy vitan'Andriamanitra sy tsy hain'Andriamanitra tao. Androany ianao mety misy zavatra manahirana anao, mety misy zavatra tena mahaverevitra anao, tsy ahitanao vahaolana intsony fa tena kivy sy ketraka ianao, ary tsy hitanao intsony hoe aiza ny lalak'izorana. Te hiteny aminao androany,
Raha en'Andriamanitra no namonjy an'ity vehivavy mpitondra tena maty vady ity tao anatin'ny olana mafy zenatrehany, mbola hain'Andriamanitra koa no mamonjy anao satria io Andriamanitra ivavahan'io vehivavy io no mbola Andriamanitra ivavahantsika sy arahantsika. Ka raha namonjy an'io vehivavy io izy, afaka ny hamonjy anao ihany koa. Mety mitovitovy amin'ny olan'io vehivavy io ny olana atrehanao angamba mandre mahita ity fandaharany ity androany. De zay ny teneniko anao hoe tsy kisendrasendra fa fotoanan'Andriamanitra amonjen'Andriamanitra anao. Satria ny antom-pisian'ity fandaharany ity dia mba ahafahan'Andriamanitra hiasy eo amin'ny fiainanao sy ahafantaranao fa Andriamanitra dia tena tianao ary afaka ny hamonjy anao amin'ny fotoana rehetra izy. Rehefa vita n'io vehivavy io ny iraka nampanoviny Elisa azy de nanatona ny Elisa izy. De zao nataony le vehivavy mantsy Elisa, vita tompoko ny zavatra nampanovinao ahy. De zao nataony Elisa hoe ndanareo izy amidio ny menaka. De any faontrosan'ny olona, zay trosan'ny olona any aminareo de ifao. Ary ny ambiny de ivelomanareo telo mianaka. Tena nahafapo ny valimbavaka, nahafapo ny famonjena nomen'Andriamanitra an'ity vehivavy ity. Be da be ny olona no mieritreritra hoe zany Andriamanitra zany angamba mety tsy afaka miasa tsony. Zany Andriamanitra zany angamba mety tsy afaka manao fahagagana io amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona intsony. Diso zany. Fa zay dia mahita. Karazan'olona maro matsapa ny herin'Andriamanitra sy ny famonjen'Andriamanitra izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'izy ireo. Ka dia mampahery anao aho hoe ndao anatona an'Andriamanitra. Andao anana fanapa-kevitra iverina amin'ny tompo sy ino fa ao amin'ny Jesosy misy ny famonjena ho antsika zanak'olombelona. Mety efa nitady ny famonjena tamin'ny toerana maro isan-karazany ianao fa mety tsy nahita, reraka, ketraka. Ary na mety efa olona efa avy nivavaka nanompo an'Andriamanitra nahery ianao, olona nirehitra tao amin'ny fampony ianao, fa nisy olana mety tsy mivaha, nisy ady sarotra mety tsy nahitanao fandresena sy fanafany mihitsy, de mety ketraka sy kivy ianao. Fa androany Andriamanitra de mbola miteny aminao indray fa izy dia mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana. Ka ninona zavatra sarotra sy mahory anao, Andriamanitra vonona ny hamonjy anao, afaky ny hiasa eo amin'ny fiainanao izy. Tsy hafa ihany koa fa dia nisy tantara anankiray atao amin'ny Baiboly, ny tantaran'ireo zanak'Israely. Tantaran'ny zanak'Israely zay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 412. Exodosy toko 412 de vakitsika eo amin'ny 17 sy ny 412 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny vakin'le tenin'Andriamanitra ao amin'io tantara io. Exodosy toko 412, 17 sy ny 412. Ary ho Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova izay ataony ho anareo anio. Fa ny Egyptianina izay hitanareo anio de tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa andino. Teto Andriamanitra dia niteny tamin'ny Mosesy manokana. Resaka tamin'ny Mosesy Andriamanitra hoe Mosesy, miantso anao maniraka anao hanafaka ny zanak'Israely eo ampelantanan'ny Farao sy ny Egyptianina. Egyptianina nefa manana ny tanjaka sy ny fahefananana sy ny heriny tamin'izany fotoana izany. Ary Mosesy dia anisany zanak'atrano tao amin'ny Farao tao tamin'izany fotoana izany. Ary fantatry Mosesy tsara hoe matanjaka izany Farao zany, manana ny fitaovana sy ny fahaiza-manao entina miady. Ka nizaniza manohatra an'izany de resy satria matanjaka izy. Tamin'ny fotoana iny nefa Andriamanitra de naneraka amin'ny Mosesy ho any amin'ny Farao hanala ny zanak'Israely ao amin'ny fanandevozana sy ny fampahoriana izay mahazo azy. Niezaka nanday ihany Mosesy, fa rehefa niresen'Andriamanitra lahatra izy de resy lahatra sy nanaiky ihany ary tonga tao Egypta nitondra ny zanak'Israely. Zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy sy ny zanak'Israely. Analan'izy ireo Egypta ary hitondran'izy ireo any amin'ny tany Kanana, tany tondra-dronono sy tantely. Ny zavatra nisy ny zavatra nitranga nefa tsy zay ny zavatra hitan'izy ireo rehefa niala tao Egypta ary zareo teny an-dalana, fa ady, olana, zavatra maketraka sy makivy. Ary sasany tamin'izy ireo ara de niteny mihitsy hoe alona ihany ho faty taty Egypta, alona ihany hijala andevo aty Egypta toy izay ho lavitsabatra any anefitra. Mosesy fananininy ianao no nampahory anay sy nitondra anay hijaly aty amin'ity toerana ity. Ary ny tena olana benatrehan'izy ireo de tonga teo amoron'ny ranomasina mena
zay tsy ahitana vahaolana sy fanafana tsony zareo hoe ahoana ny fomba atao ahafahana miampita ity ranomasina ity. Satria inona no nitranga? Reto Egyptiana ireto de tezitra ary nitady ny fomba rehetra hamiarenana ny zanak'Israely hiverina ao amin'ny toerana izay nambaboana azy ireo. Fa ny zanak'Israely kosa dia nandeha teny an-dalana. Eo aloha nefa ranomasina mena, ao aoriana ny Egyptiana sy ny miaramilany rombotra sy tezitra hamono an'izy ireo. Teo dia nanomboka nitomany ny olona, nanomboka kivy ny olona, ketraka ny olona, Mosesy fa naninona ary izay nataonao ohatran'izao? Fa za te-hiteny amintsika androany, rehefa niteny taminao Andriamanitra fa hiala ao Egypta ianao ary ho any amin'ny tany Kanana, tany tondra-droso tantely no tian'Andriamanitra hitondrananao, dia tsisy masakana izany tenin'Andriamanitra. Aza mifatoka amin'ny zavatra hitan'ny masonao sy ny reniny sofinao sy ny fiainana iainanao amin'izao fotoana izao. Fa raha niteny taminao Andriamanitra fa mpamonjy izy, raha niteny taminao Andriamanitra fa mahay zavatra rehetra izy, dia afaka novonjeny ianao ary afaka no andresy amin'ny ady atrehanao sy ny olana rehetra lalovanao ianao. Tao anatin'io fotoan-tsarotra indrindra ry havana malala, tena kivy zareo. Ary raha Mosesy ary dia niteny tamin'Andriamanitra mihitsy Jehovah, vonjeo zay, asehoy anay ny voninahitra ao, asehoy anay ny famonjenao. Dia nanomboka niteny Andriamanitra teo amin'ilay teny izay nivakiantsika teo hoe nahoana no mitaraina amika anareo, lazao ny zanak'Israely mba handroso. Ny vahaolana zany tsy mijanona ao anaty ady, tsy hoe mitomany fotsiny de kivy fotsiny de ketraka fotsiny, fa takian'Andriamanitra androso amin'ny fanompony ianao, takian'Andriamanitra anao dingana nompo azy ianao, anara-dia azy, anatanteraka ny teniny sy izy lazainy, ary ino ireo zavatra lazainy sy ny resahany hoe hiala ao Egypta fa ho any amin'ny tany Kanana. Tsy miankina amin'ny ranomasina eny an-dalana zany io, ary tsy miankina ny tanjaky ny fahavalonao vao aoriana manenjika anao, fa le teny izay lazain'Andriamanitra no afaky ny hamonjy anao raha ekenao sy raisinao. Hozy Andriamanitra hoe lazao mba handroso ny zanak'Israely, lazao mba handroso, handroso aiza? Le fandrosoana tian'Andriamanitra asaina atao nefa ranomasina mena ny eo aloha eo. Zany hoe amin'olombelona zany tsisy hevitra tsy afaky ny handroso izy. Fa te-hiteny amintsika androany, lay teny lazain'Andriamanitra ambonin'olona zava-misy, ka na dia ranomasina mena sy ranomasina lalina azy, afaka misaraka sy manaiky an'Andriamanitra satria marina amin'izay lazainy Andriamanitra. Mifatoha fotsiny amin'le tenin'Andriamanitra ianao, mifatoha fotsiny amin'le zavatra lazain'Andriamanitra ianao hoe mandrosoa. Fa ny Egyptiana hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay. Mety misy karazana Egyptiana, tandindona Egyptiana angambany manenjika anao, dia tsiny zany fa ny devoly, ny fanaratsy, ireo karazana fahavalo-pampahory anao. Mety mitady ny hevitra sy ny fomba rehetra izy ireo hampahorinanao sy hampijaliananao. Ary eo alohanao koa misy olana saribahana tena tsy hitanao tsony, tafalatsaka ao anelanelany ianao, tsy hitanao tsony ahoana ny atao. Zany angery havana no mampatonga olona be da be misafidy no faty, misafidy ny hamono tena, misafidy ny haly ety ambonin'ny tany hoe tsy zakako tsony ny fiainana fa mafy amiko, fa mafy be ny zavatra atrehako. Androany, te hilaza aminao androany fa misy vahaolana ao anao ao amin'i Jesosy. Misy vahaolana ao anao ao amin'Andriamanitra, lay namorona ny tany sy ny lanitra, afaky ny amorona sy anangana ny fiainanao sy hanao zavatra lehibe ao aminao Andriamanitra. Rehefa nandroso ry zareo, dia nanomboka ny sarahan'Andriamanitra ny ranomasina mena, nanomboka ny sarahan'Andriamanitra lay rano be teo, lasa tany maina, nandia tany maina ny zanak'Israely. Teo izy dia falifaly hoe tena mahagaga Andriamanitra, tena mpamonjy Andriamanitra. Nefa tao aorianan'io olona kivy, olona nanometsiny, olona ketraka. Ka androany azy, fadio ny mametriny an'Andriamanitra, fadio ny manometsiny an'Andriamanitra manoloana ny fahasarotana sy ny zavatra manahirana lalovanao. Fa ny anjaranao tazomy ny tenin'Andriamanitra, matokisa an'Andriamanitra sy ny teniny fa mahagaga izy. Novonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely, ary ny Egyptiana izay nanenjika an'izy ireo tao anatin'ny ranomasina dia natelin'ny ranomasina difotra maty tao ny Egyptiana, afaka soma tsara ny zanak'Israely. Tsy haiko hoe inona le zavatra manahirana anao, inona le zavatra tena tsy anananao fanantenana tsony ary efa reraka zao ianao, efa ketraka ianao, efa kivy ianao. Fa mino fa amin'izao fotoana andrenesanao an'ity fandarana ity dia misy famangin'Andriamanitra tonga ao anatinao, misy herin'Andriamanitra efa miasa eo amin'ny fiainanao. Ka raha mino ianao fa afaky ny aneho voninahitra sy fahagagana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra,
dia afaka hitranga zany ary tsisy masakana zany tsy hitranga eo amin'ny fiainantsika. Tena tiantsika anie Jesosy tena tiantsika izy satria zanak'Andriamanitra tao an-danitra tao izy. Nanana ny toerana, nanana ny laza, nanana ny voninahiny fa noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona dia nanaiky an'Andriamanitra ray Jesosy hidiny ety ambonin'ny tany ho mpamonjy an'ity zao tontolo zao ty. Ary te hilaza aminao hoe ny tanjon'Andriamanitra sy ny programan'Andriamanitra dia tsy ny hanome anao fiainana mandrakizay fotsiny, tsy ny hoe hampiditra antsika any an-danitra sy ny hamonjy antsika fotsiny rehefa tonga ny fotoana ialantsika ety ambonin'ny tany, fa manoloana an'ireo zavatra manahirana lalovanao eto ambonin'ny tany dia tia hamonjy anao ny amin'izany Andriamanitra. Te hanampy anao, te hanafaka anao, ary ny tanjon'Andriamanitra tsy hanampy anao fotsiny amin'ny olana, tsy hanampy anao fotsiny amin'ny ady, fa hanalanao anaty olana sy hanalanao anaty ady mihitsy izy. Fa misy fanapahan-kevitra mila raisinao androany. Misy fanapahan-kevitra mila raisinao. Inona izay fanapahan-kevitra mila raisinao zay? Mila manana fanapahan-kevitra ino ianao fa mbola hain'Andriamanitra no manova ny fiainanao io. Mila mino ianao satria raha tsy ampy finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa izay manantona an'Andriamanitra tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra. Mila mino ianao izay finoana nananao zay dia ampy ahafahan'Andriamanitra miditra tsehatra sahady ho amina fananganana ny fiainanao izay farava, ho amin'ny fanasitranana ireo karazana aretina mety efa nitadiavanao vahaolana tany amin'ny toerana maro isan-karazany sy amin'ireo zavatra mandatsatra ny maso anao sy makivy anao. Mihevitra amin'ny fiainanao Andriamanitra rahalasiana-bavy, mihevitra amin'ny fiainanao Andriamanitra ry havana malala izay manaraka ity fandaharana ity fa ny anjarantsika dia mila miverina aminy, mila mino. Ary ny faharoa manarakarak'izay, mila manana fanapahan-kevitra tsika hiala amin'ny ratsy, hiala amin'ny ratsy fanao. Satria ozy ny ambaran'ny Baiboly eo amin'ny Jaona 7:1-3, fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao sitraponiny ianao. Ka raha ezaka hitady an'Andriamanitra sy hanantona anazy ary ianao, satria zany efa miteny aminao fa mpamonjy izy, mpanao fahagagana izy, kanefa tsy hiala amin'ny ratsy, tsy hiala amin'ny fahotana, tsy hisaraka amin'ireo zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony, dia tsy afaka ny aso eo amin'ny fiainanao izy, tsy afaka tena ho tsapanao, tsy afaka tena ho hitanao loatra ny heriny. Araka ny tantaran'ilay vehivavy mpitondra tena maty vady teo, hoe tena natahotra an'Andriamanitra izy ireo, olona tena mivavaka, olona tena nanompo an'ny tompo izy ireo. Kanefa tao anatin'izay na dia maty ary ny vady, ny famarinana izay nijoroany tamin'Andriamanitra tsy narian'Andriamanitra mihitsy izy, fa nisy vahaolana ho azy foana satria ny famarinana hijoroanao dia afaky ny hanampy anao tena mpamonjy Andriamanitra ry havana malala, tena mpamonjy izy ary tsisy zava-mahagaga izay tsy hainy atao fa afaky ny hamonjy anao izy. Amara-paranantsika ny toriteny dia izao: Andriamanitra mpamindra fo, mpamela heloko izy. Ka ninona fahotanao, faratsianao, tsy fahamarinanao dia Andriamanitra manome fiatrandro fotoananao hanananao fahatongavan-tsaina mba hibebaka amin'ilay ratsy fanao, hanana fanapahan-kevitra hampitsahatra an'ilay tsy fahamarinana, satria ireo fahotana sy tsy fahamarinana ireo ny antso problema, ny antso ireo karazana zavatra sarotra manahirana lalovanao, na tsoa io fahotana io problema lalovanao io fahotana io ny antso an'ireo karazana zavatra manahirana ireo, avy amin'ny devoly ireo zavatra sarotra lalovanao ireo, avy amin'ny Satana ireo zavatra tena hoe makivy sy maketraka anao ireo. Noho izany ny devoly efa resy, fa valo efa resy ny devoly. Ka raha misy olona anankiray vonina noho ny marina, hanompo an'Andriamanitra, hanaiky an'i Jesosy, tena hivavaka ary hiala amin'ny ratsy fanao, azo antoka fa tsy maintsy mandresy ianao. Hitahantsika rehetra ny Andriamanitra, hivavaka ao atsika, ho atsika rehetra ao anaty ady, ao anaty olana, ao anatin'ny aretina. Mino fa vita ny vavaka ataoko dia hisy fanasitranana sy fahagagana lehibe ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ka manasa anao amin'izao fotoana izao, anahana fifatohana any amin'izay toerana misy anao sy andrenesanao fa hisy fahamangin'Andriamanitra ho tonga ao anatin'ny fonao sy anaty fanahinao, ka hisy fahagagana sady manomboka ho raisinao amin'izao minitra sy segondra itenenako aminao izao. Hivavaka tsika. Misaotra anao ary Andriamanitra ray ny amin'ny fahasoavanao izay nomenao Androany amin'ny mampanomponao dia mino fa mihaino vavaka ianao
ary mpamaly vavaka, tahaky ny namonjenao an'ireo olona marobe ny namonjenao an'ireto olona reto ihany koa. Ianao anasitrana an'io vehivavy io. Ianao Andriamanitra anafaka azy, amonjy azy ao anatin'ny olona anatrehany sy ny ady sarotra izay lalovany. Tanao ihany koa io rahalahy izay manaraka ny fandaharana io. Ianao Andriamanitra hiasa mikery amboninahitra ka maniolany hitondra fandresena sy valim-bavaka lehibe eo amin'ny fiainany. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina hiala. Fohanako ihany koa ireo karazana devoly mamatotra azy ao anatin'ny fakiviana sy ny faketraha. Tompo, maro ihany koa ny olona nandre androany. Mety efa avy tao anatin'ny hafanampo sy ny fieretana. Fa androany dia mamangy azy indray ianao, dia mamerina azy amin'ny finoana sy ny fatokinanao Andriamanitra mpamonjy. Misaotra Tompo, fa mino fa miasa ianao. Tononoko ny fahagagana hitranga. Amen. Dia izay ny fotoana ny arahantsika ka dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra amintsika rehetra tahin'ny tompotompoko. Narahinao teo ny fandaharana ny arahana tamin'ny CEAEM na ny Confédération des Églises et Associations Évangéliques de Madagascar sy ny FIMPIFIMA na ny fiombona ny mpitoro filazantsara eto Madagasikara, fandaharana fiombonam-bavaka ho an'ny firenena. Ahitanao vavaka, toroteny, hira fiderana, koa andeha iray fo, andeha iray saina, andeha ifankaty, fa tokana ny tanjona Madagasikara ho an'i Kristy. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia iaino azy any an-danitra aho ka melanelony ary anasitrana ny tany.